Entanina isika mpanjifa mba tsy hampiasa na hividy harona sy fonosana plastika, indrindra ireo latsaky ny 50 micron sy tsy azo ampiasaina eny-betsaka. Mamporisika ireo orinasa hamokatra harona sy fonosana izay miaro sy manaja kokoa ny tontolo iainana, harona izay mora lo sy azo ahodina. Ry fanjakana ampiaro ny didy fampiarana mahakasika ny fandrarana, ny famokarana, fanafarana, fivarotana, fitahirizana ary ny fampiasana ny harona sy fonosana plastika latsaky ny 50 micron eto Madagasikara. Sahirana be ianao zany a, sao dia mila fanampiana? Referanga izy mamerina miantso. Amin'izay hoe Après moa le finday anao e. Na zao natambatra tao anatin'ity harona iray lamba netiko avy an-trano ity dia mba tia izy vombinina. Za dia tsy mahavatra mitondra an'ireny mihitsiny, fa raha vao metsena dia omeo mivarotra foana, na hoe raha vao maromaro dia voatery mividy sachet. Izy akokay moa raha tsy mahadiso. Kanto? Voarina anarako fa mahafantatra ny kanto. Nga moa kanto tsy mahalala fa ny fanjakana anie efa namoaka didy fampiarana mandrara ny fampiasana sy famarotana an'ireny harona sy fonosana plastika ireny efa 10 taona teo angamba izay fa indrisy moa maro be ireo mbola tsy mahafantatra sy tsy mahalala izany. Taorian'izay ary dia maro mihitsy ireo olona nitady akora hafa tahaka ny taratasy, lamba, hanoloana an'ireny. Mety efa henika fa tsy tandrotandroko. Fa manina moa rahana mampiasa harona sy fonosana plastika? Satria tena manimba tontolo iainana be ireny maharitra 300 ka hatramin'ny 900 taona eo ireny voalevina. Raha ho an'ny eto Antananarivo manokana dia manintsina tatatra, raha lasana an-dranomasina indray dia ho an'ny trondro. Isika nefa mihinana trondro, izany hoe manimba ny rodin-tsakafontsika. Nefa sarotra be koa nge hoe totokena fonosana lamba na taratasy. Izay aloha dia marina e, fa ilay tiako tenenina hoe mila ina ny fampiasana harona na fonosana plastika. Raha nitondra ohatran'ity izao kanto dia tsy voatery hoe nahazo na nividy an'ireny sachet be dia be ireny, fa raha tsy isika mpanjifa mihitsy ny tonga saina hanena ny fampiasana sachet plastika dia isy hatrany ny famokarana sy fivarotana an'izany. Mandalina fiainana be koa nareo izany. Fa mana aloha izany e, sady raha mba manana an'ireny aro ireny dia mba tsy sasatra mividy sady tsy mba lany vola. Moa koa hoe sachet mba tsaratsara ao aminay mba afaka mbola ampiasainay indray. Andeha koa mba hividy ohatran'ireny. Ataoko mahafatifaty kely na dia ataoko mba lehibehibe dia amin'izay mba masaka entana maromaro amin'izay. Ie, sady amin'izay tsy sahirana koa manaraka rehefa misy miantso e. Sa ahoana?